ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahagnaraba tsika riavako malala tratry ity zoma fahadimy ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio riavako dia ny taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko faharoa andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Kolosianina toko faharoa andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy havana. Ary izany no lazaiko fandrao isy ampahadiso hevitra anareo amin'ny teny tomarina. Fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny fonareo any Kristy. Ko tahaka ny ndraisinareo any Kristy Jesosy Tompo dia mandehana ao aminy arak'izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianaranareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Tandremo, fandro misy mahalasa anareo babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidi-pianaran'izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahafenoan'ny fomba an'Andriamanitra rehetra, ary ianareo dia tanteraka ao aminy, sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Ary tao aminy koa ny namoaranareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niara-nilevina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo latsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoanareo sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelon'ny miaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonoiny ny soratanany didy izay niapangatsika dia nisorony tsy eo aminy izany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana, ary nisorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary no ny hazo fijaliana dia naseho miariary ny fitondranoreo toy ny fanaony izay avy nandresy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, tenao ny fahamarinana. Amen. I Epafra no nanao tatitra tamin'ny Paoly havana momba ny fiangonana tany Kolosia. Tsy fiangonana ny fanerasera tamin'ny Paoly akory ny fiangonana tany Kolosia tahaka ny tany Roma ihany, fa Epafra izay nafantatra ny Paoly, sakaizan'ny Paoly no namangy azy tany am-patorana no niresaka momba ny Kolosianina. Ary dia fantatry Paoly tamin'ny alalan'ny tatitra Epafra zany ny tany Kolosia, ny fiangonana tany Kolosia. Ary rehefa nandreza ny tatitra izany Paoly dia nanoratra ho an'ny Kolosianina izy, izay azo lazaina hoe manandanja dia manandanja, na dia somary fohy ary ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny Kolosianina, tsy tahaka ny Korintianina izay fantatry Paoly fiangonana tany Korinto, na tahaka ny Romanina, fa fohy ny Kolosianina saingy manandanja dia manandanja ny heviny. Raha toa ka jerena dia miivo amina zavatra roa ny afatra ny Kolosianina, dia ny fanentanana na fitaomana ny mpino hiverina amin'ny fiainana ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, hiaina ny fiainana kristianina ao amin'i Jesosy, andray azona ny finoana izay efa notoriana amin'ny alalan'i Jesosy. Ilay Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty no ivony atao hoe fiainana, raha tantaraina ao amin'ny Kolosianina. Ary ny faharoa dia izany fiainana miaraka amin'ny Kristy izany, izany fiainana miaraka amin'ny Jesosy izany dia mahatonga fiainana miova na manova ny fiarahamonina, mahatonga olona tsy miankina amin'ny izao tontolo izao, fa mahatonga olona vaovao izay miova eo amin'ny tokantranony, miova eo amin'ny fiarahamonina. Hitantsika ny afatry Paoly manokana momba ny tokantrano, momba ny raim-pianakaviana, momba ny renim-pianakaviana ao amin'ny taratasy ho an'ny Kolosianina. Ny boky anankiray nosoratan'i Alfred Cohen momba ny teny fampidirana ny boky rehetra ao amin'ny testamenta vaovao, dia manazava i Alfred Cohen fa iny maromaro izy ny
manodidina ity taratasy ho an'ny Kolosianina ity, izay anazavany fa ny taratasy ho an'ny Kolosianina no isan'ny lehibe mihitsy amin'ny fitoriana any filazantsara momba an'i Jesosy zay nandresy ny fahafatesany. Ary asehony fa manodidina lay taratasy ho an'ny Kolosianina zay mazava tsara mihitsy amin'ny toko voalohany sy toko faharoa hoe nanana etaeta fahafenona ny kristianina tao Kolosia. Ny olona tao Kolosia de nanana etaeta fahafenona. De i Paoly no manazava fa ao am' Jesosy ihany misy zany fahafenona izany. Na amy lafiny rehetra de ao am' Kristy rery ihany misy le fahafenona. Ny azo fijalian'ny Kristy, ny fitsakana ny tompo tamy maty, ny fahafenona ho an'ny olona, fahafenona amin'ny fahalalana io, fahafenona amin'ny fahendreny io, fahafenona hatramin'ny siansy io, fahafenona hatramin'ny fanantenana io, hatramin'ny fitiavana io, de ao am' Jesosy ihany no ahitany ny kristianina na nahitany ny Kolosianina izany fifaliana izany. Alfred Koen manazava fa na de teo aza ozy ny fanetana maro samihafa nataon'ny Paoly momba ny tany Kolosia de ohatrany tsy mbola maty akory ny fampianarana diso tao Kolosia, satria vao taoriana kely na raisan'ny Kolosianina ity taratasy ity de rahavan'ny horohorontany ity tanàna lehibe tany Kolosia ity. Ka ny tanàna rava fa ilay toetra kosa ozy ohatrany mbola mitohy mandraka ankehitriny. Inona le toetra mitohy mandraka ankehitriny? Tarafina amin'ity Kolosianina toko faharoa ity ka nafaran'ny Paoly ny kristianina sy ny mpino manao hoe aoka ianareo amaka tsara sy orina mafy amin'ny finoana. Mamaka tsara, lay teny hoe mamaka tsara matoa-teny rijoo izay midika faka misandrahaka mihitsy, fa tsy hoe faka tokana fa tena be faka be mihitsy, miparitaka mihitsy le faka mba afaka mahenika, afaka mijoro, ary lay faka zay any anaty tany zany misy zavatra tsy hita, zany hoe lay faka de Paoly zany mitemana hoe ny finoana de misy zavatra tsy hita fa latsapaka any anatiny ihany zany. Fa tsy zay ihany fa hita ety ivelany ko lay matoa-teny faharoa hoe miorina mafy. Tenen'ny Paoly de ny hoe epoikodomo menoi, zany hoe lay matoa-teny hoe epoikodomo menoi, azahoana ny teny hoe ekositrano, zany hoe toy ny trano, toy ny hoe manorina trano zany, manorina edifisy na zavatra hita maso. Paoly zany eto manazava hoe zany finoana zany de zao, zany kristianina izay mandray an'ny tompo zany de zao manana zavatra any anaty izay iavahany finoana na tsy azo sapahitana tsy hita, lay fanantenana, lay fifaliana, fa misy kosa le fiaina kristianina hita ety ivelany, manome endrika eny ety ivelany, mafiorina. Dia izay no nafaran'ny Paoly ny kristianina tao Kolosia. Fa inona lay olana mahatonga Paoly miteny aoka ianareo mba ho latsapaka, lalipaka ny finoanareo, ary aokanareo iorina mafy satria misy zavatra zay mety mitsoka ity ivelany mandrivotra anareo. De efa teneniny Paoly ihany, izy manao hoe reto zavatra reto no hitandremanareo fatratra de izao ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Misy zany ny filozofia, misy ny fampianarana voatolotry ny razana, ary misy ny abidi-pianarana zao tontolo zao. Raha toa ka jerena tao Kolosia dia ny olona tao Kolosia zay tena lozany tao voalohany indrindra de teo aloha ny fivavahana jiosy. Teo ny fivavahana jiosy zay tenenan'ny Paoly amin'ny andininy manaraka rehetra manao hoe efa novonoina ange ny soratana ny didy, ianareo ange efa noforana tamin'ny famorana Kristy satria nisy ireo jiosy kristianina tao Kolosia zay nanery ny kristianina, nataona ny kristianina iorina amin'ny fanompona araka ny lalàna. Izany hoe ireo jiosy kristianina tao Kolosia de hitaonany hoe zany kristianina zany dia kristianina manaja ny fomba mpivavahana, kristianina manaja ny endrikendriky ivelany amin'ny fivavahana, tahako ny hoe famorana, ireo fombafomba isan-karazany, kristianina ara-pomba zany, zay ratsorina, kristianina ara-pomba, kristianina amin'ny endriky ivelany de kristianina. Zay lay hoe fampianarana tolona tamin'ny razana. Zay le jiosy reo de hoe fantatsika fa ny fanompoana jiosy de ny hoe fanompoana miivo amin'ny asa. Andriamanitra tompona amin'ny alalan'ny fomba, Andriamanitra tompona amin'ny alalan'ny asa,
izay lay olana tao amin'ireo jios to kristianina ireo jios to kolosia de hoe paoly manao hoe tandremy tsara fa tsy zay itsika fa ny finoana aloha voalohany indrindra ny finoana ny fandraisana an' jesosy kristy tompo lay fiarahana velona tamin'ny kristy tompo zay ny voalohany indrindra aloha fa tsy ny fiezahantsika amin'ny heriny tenantsika anompo fa ny faharoa zay lozany tatao tao kolosia dia izay mbola mitranga amin'ny ankehitreny-tsika ka tenen'ny Alfred Koen manao hoe zao nge ny tanàna foana ny rava tao kolosia fa zao lay toetra ratsy mbola mitoetra foana inona lay toetra ratsy de io tenen'ny Paoly io lay filozofia lay famitahana foana lay tena zava-dehibe de lay ataontsika hoe lay fampifangarom-pivavahana tao a kolosia dia farafakeliny nisy reto fivavahana ireto akoatra vavahana jios zay tsy izy tam'izany fotoa zany dia nisy any fivavahana tamin'ny Afrodita lay isan'ny sampy lehibe andriamanitra lehibe nohona tao Olympe tamin'ny fotoanandro fa nitompoana tao kolosia koa Afrodite lay andriamamibaviny ataontsika hoe ny fitiavana ny filana zay ny azo lazaina hoe Afrodita hoenareo amin'ny teny frantsay hoe ny sexe sanatria dia andriamamibavy ny filana zay Afrodita désira ary indridridrindra ny beauté féminine zany hoe lay fahatsaran'ny vatan'ny vehivavy zay sanatria ny Afrodita notompoana tao kolosia io ary na raha betsaka ny olona zay na de kristianina azy dia nandray any zany satria noheverin'ny olona tao kolosia fa Jesosy koa dia anankiray am'ireny sampy nitompoana reny any zany hoe lay ataontsika hoe polythéiste mystika dia nyroborobo be tao kolosia ary tao anatin'izany ny fitiavana ny filaniny fa tsy zay ihany tao fa tao koa ny Apollon dia lay andriamanitra nataoko hoe Phobos lay andriamanitra lehilahy zay mifanohitra amin'ny nataontsika hoe tahaka ny raha manindrandrindra ny beauté féminine ny Afrodita de manindraindra kosa ny beauté masculine i Apollon andriamanitry ny mozika zay andriamanitry ny hira zany hoe andriamanitry ny fietsehina ny firedaredan'ny asan'ny nofo ny firedaredan'ny vatana zay fatatsika fa mbola misy mandraka ankehitriny andriamanitry ataontsika hoe andriamanitry ny famalipatikeo izy masika zay Phobos na i Apollon ivelany zany dia mitompona tao kolosia koa i Hermes zay andriamanitry ny vola andriamanitry ny mpivarotra andriamanitry ny toe-karena zay ny azo ilazana azy zay Hermes ary dia andriamanitry ny toe-karena andriamanitry ny fetsifetsy azy andriamanitra mpangalatra zanaky Zeus Hermes dia izy rehetra no nanefy le toe-tsain'ny fiangonana tao kolosia ka nahatonga azy ireo nanjary nanaraka ny antsoiny hoe syncrétisme nampifangaro ilay fivavahana ary everiko fa mandraka ankehitriny de mbola mitoetry ireo toe-tsaindreo ny antsoiny hoe syncrétisme na ny fampifangarom-pivavahana de tsy voatery lay hoe fitondrà fakanesana eny am'le sampy ihany fa na ny fampifangarona ny toe-tsaina kristianina amin'ny toe-tsaina zao tontolo zao de azo lazaina ao anatiny antsoiny hoe fampifangarom-pivavahana ny fampidigana fampianarana hafahafa mifanohitra amin'ny fampianarana zoatra masina de azo lazaina hoe syncrétisme ny hoe tena syncrétisme tsy hoe fanompoana an'le sampy iny ihany iny eo fantatry ny rehetra fa ilay keo hoe fampidirana filozofia fampidirana fomba fisainana hafa mihitsy fangarony zany amin'ny toe-tsaina sy ny toe-panahy kristianina dia tsy afa-tsy akory fa mbola ao anatiny lay syncrétisme ihany ary hotsika manao hoe am'izao taonjato ianantsika zao dia mbola zany ihany mbola hitatsika ny fironan'ny olombelona amin'ny fanompona ny toe-karena raha ohatra ka misy ady mifanandry nesa-pirenena misy fakalana ao anatin'ny firenena to am'izao tontolo zao de fototra am'izany ny toe-karena na ny vola raha ohatra ka misy fifamonoana voatsela akorytsika malagasy nandoro malagasy amin'ny polony maro telopolo mahery malagasy mahavanondoza tahaka zany de zao ao ambadiky zany de zao Hermes
ny vola ao ambadiky zany dia i Apollon lay fakalana lay famalipaty ilay tsy fandeferana ilay tia mirapiratra amin'ny herisetra zany rehetra zany dia mbola tsy foana an-tsekory ary am'izao antsika zao de fatatsika ny toerany antsoina hoe vatana omen'ny olombelona toerana mihitsy ny vatana na ny vatan-dehilahy io na ny vatan-behivavy ary ndraindray raha de tena atao fitaovana hitarihina mihitsy sy hifampitariana izany vatana izany la andanin'ny olona fotoana ny apahany betsaka indrindra amin'ny fotoanan'ny olombelona ankehitriny de ikolona ny vatana ikolonany io vatana io marina loatra fa tempolin'Andriamanitra io fa vatana tsy amaha-tempolin'Andriamanitra azy no ikolotsika azy fa vatana ikolony olombelona azy ankehitriny fa vatana mba hitarihana na vatana hitarihana ny hafa enjera na tahaka zany vatana zay manjary fitaovana lay ratsy tsy mifanalavitra mihitsy am'izay nitranga tany Kolosy. De eto ary Paoly ravako malala ao anatin'izany toe-javatra zay mbola niainana tany aloka nefa mbola iaina ny mpino ankehitriny zany de manafatra Paoly dia hoy Paoly manao hoe tandremy tsara fa aoka ianareo ho latsapaka sy orona mafy amin'ny Kristy zany hoe na inona zavatra lalovanareo ny fakapanahy mitaonanareo hiala amin'Andriamanitra de aoka nareo iorona sy mamaka tsara ary tsy hoe manafatra fotsiny Paoly fa manome vahaolany Paoly zay ny zava-dehibe faharoa eto manome vahaolany Paoly ny hoe zao ny fomba hoentinareo miady am'izany fanahin'ny syncrétisme na fampifangaroana toe-tsaina fampifangaroana fahendrena fampifangaroana fivavahana amina ideolojia fampifangaroana fivavahana amina filozofia fampifongavavahana amina zavatra maro isan-karazany zany de manazava Paoly hoe mitandremy anareo ny fomba piorona anareo mafy ny fomba mahatonga anareo latsapaka tsara de izao ihany ho izy voalohany indrindra de izao ny fanekenareo hiara-maty tamin'i Kristy ny fanekenareo hiara-maty tamin'i Kristy zay tena zava-dehibe mihitsy ary ny faharoa de zao ny fanekenareo ny ara-belona tamin'i Kristy zany hoe ao amin'i Kristy no havelomanareo mazava tsara amin'ny andininy fahasivy fa amin'ny tenany no iterany fahafenon'ny fomba an'Andriamanitra rehetra feno ianareo ao amin'i Kristy aza mitady zavatra hafa rehefa ao amin'i Kristy nareo ampy fa ao amin'i Kristy no itoerany fahafenona rehetra io zavatra mampangetahetanareo io zavatra tadiavy everinareo mampahory anareo de zao ao amin'i Kristy no misy an'izany fahafenona izany ao aminy rery ihany tsy ny vola zay voizin'ny Hermès na ny toe-karena mamiratra voizin'ny Hermès no mahasambatra anareo na ny fahatsaram-bika aman-tare voizin'ny Apollon na i Aphrodite na ny filana maro samihafa na ny fifaliana mandalo izay voizin'ny Phébos na tahaka zany de zao tsy zany no mampisy fifaliana fa miafara amina fahoriana sy ranomaso azy zany hitantsika amin'ny zavatra Paoly amin'ny Kolosiana fa ao amin'ny Kristy rery ihany no misy ny tena fiainana. Ravaka malala mampahiranao ara engany ho tsapanao fa ao am' Jesosy rery ihany no misy zany fahafenony zany ary tsy lavitra n'zany ianao fefa vita batisa zay ny dikany hoe batisa niara-maty tamin'i Kristy niara-natsangana tamin'i Kristy efa vita batisa efa nandray fanasany tompo efa ny tompo ianao ary aoka tsy ozongozony zao tontolo zao ny finoanao ny mahafinaritra ravako malala amin'ny vavahana kristianina protestanta vavahana kristianina ankehitriny dia manamafiorina mihitsy izay fahazaonantoka ny famonjeny zay azay no amafisin'ny Paoly eto fa teana mafiorina ny fahazahotsika antoka ny famonjeny izy betsaka ny kristianina mbola tsy mahazo antoka fa voavonjy izy betsaka ny kristianina tsy mahazo antoka fa efa ao amin'ny tompo izy nefa vita batisa nefa mino nefa nandray an' Jesosy de Paoly eto manazava hoe efa ao amin'ny tompo ianao de miorena mafy ary aoka ho tafatoetra amin'ny finoana. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa manafatra anay ianao ny amin'ny hitoeranay tsara amin'ny finoana betsaka ny fampianaran-diso betsaka ny toe-tsaina betsaka ny zavatra maro samihafa mitsoka te analanay amin'ny finoana karazam-pampianarana maro isan-karazany ny fitaoman'ilay ratsy amin'ny rendrarendra maro isan-karazany izay mbola iainana sy hita etsero de manafatra anay ianao hanome voninahitra anao Andriamanitra
ary anaiky fa Jesoa no tompo sy mpamonjy anay ary mana ny fahafenoana zay ao aminy. Ivelan' Jesoa de tsisy fahafenoana, ao aminy ihany misy fahafenoana ary efa ao aminao zahay. De mampahirezana ay kristianina tompo, mampahirezana ay zanakao ho mpandresy ary hitondra fifaliana am'izay rehetra manodidina anay. Tompo, nanafatra anay ianao hanapaharetana, nanafatra anay koa ianao amy teninao zay novakinay hazoto amin'ny fisaorana, ho tia vavaka, ho tia ny teninao. Jereo ny tokantrano tsirairay avy, jereo ny tanindrazanay, hitoetra hatrany amin'ny finoana, amaka tsara ary orina mafy ao amin'i Jesosy zanakao. Dia aminao Jesosy no metrahanay ny fiainanay. Amen.